Ry havana malala, tombontsoa mandrakariva no azahoana. Miombombavaka manatona an'Andriamanitra. Koa dia manasa antsika rehetra ary, iray fo, ray saina, iombom-panahy amin'izany fiombonam-bavaka izany. Iaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra ray malalo, mitalao aminao zahay amin'ity maraina ity, ny andraisanao ny fisaorana izay atolotray tsiraray avy. Misaotra indrindra ny amin'ny zavatra rehetra izay nataonao teo amin'ny fiainanay. Misaotra indrindra ny amin'ny fitarianao anay isan'andro isan'andro. Eny, misaotra anao indrindra ny amin'ny bitsiky ny fanahy masina izay tsy mitsahatra mibitsika aminay, ny andehananay amin'ny lalana izay ankasitrahanao. Tompo malalo, misaotra anao zahay ny amin'izany rehetra izany. Misaotra anao hatrany ihany koa satria tompontsoa lehibe no mbola anananay afaka miresaka aminao amin'ny alalan'izao vavaka izao. Impiry moa zahay ny tsy efa nangataka taminao Jehovah, ary mahatoky zahay mino fa miaino an'ireny valim-bavaka, miaino an'ireny vavaka ireny ianao, ary vonona mandrakariva hanome valim-bavaka anay araka ny sitraponao sy araka izay mahasoa anay. Koa ankehitriny ara zahay ray malala, dia manana vavaka manokana hoentiny eo aminao. Ianao no efa nilaza fa toreo amin'izao tontolo izao ny filazantsara ny famonjena. Isan'ny fitaovana entina manatanteraka izany, tompo malalo, ny hay no amanjery. Koa dia mangataka anao zahay, taio ny hainao manjery rehetra mba havita be amin'izany asa masina fitoriana amin'ny filazantsara izany. Betsaka izy ireo, raha tsy ilaza afa-tsy eto amin'ity tanindrazana malalana ity, no miforona sy mipoitra. Koa mangataka anao zahay, tompo malalo, aoka ny hainao manjery rehetra dia mba ho hainao manjery, ho fitaizana, ho fanabeazana araka ny sitraponao, ary mba ho potaiza ny olom-pirenena rehetra sy ny olona rehetra izay miaina, mba hanana fiainana matahotra anao. Eny, olom-pirenena vanona, mahatsiaro ny adidy amananandraikitra izay tandrify azy tsiraray avy, handray fanabeazana feno, na eo amin'ny fitondran-tena, na ny fomba fiheverana sy ny fomba fisainana, eny amin'ny tokony atao rehetra amin'ny maha olom-pirenena. Aoka ny hainao manjery rehetra, tompo, mba ho fitaizana ny amin'izany toe-javatra izany. Dia taio izy ireo mba hiroborobo, ary indrindra ahatonga ny olona rehetra atahotra anao Jehovah, dia ianao Jehovah Andriamanitra mpahary izao rehetra izao. Koa dia apetraka eo am-pelantananao ary ny programa rehetra izay volavolaina sy ho toto-saina ao amin'izany hainao manjery rehetra izany, mba ho programa mpitaizana mahomby, hitarika ao amin'ny fahatsarana sy ny fahombiazana, fa tsy ho amin'ny faharatsiana kosa. Ongoty Jehovah izay tsy nambolenao, ongoty mba tsy hitoetra izay tsy araka ny sitraponao. Koa dia taio ara ny hainao manjery rehetra ho fitaovana hampandresy tahaka ny nandresena dia nandresenao Jesosy malala. Izany vavaka izany dia tononona sy angatahana noho ny amin'ny anaratsoanao. Misaotra raha io. Amen.